Niaringana ny ala, simba ny tontolo iainana, lany tamingana ny harena anaty rano, fa indrindra ireo mivelona amin'ny alalan'ny honko. Ireo no antom-pisiny famboleka taty amin'ny commune Soalala, tokotany Baly, Ankera, volana Desambra last teo. Ny Alliance Voary Gasy eo am-panatanterahana an'ilay tetikasa atao hoe Piska dia nanatanteraka fambolena hongo taty amin'ny commune Soalala. Fokotany roa moa ny voakasika izany dia fokotany Ankera sy fokotany Baly. Dia ireo fikambanam-behivavy sy fikambanan'ny tanora no namana nanatotosa izany fambolekazho izany ka 3,5 no hazo voavoly tany amin'ny fokotany Ankera ary 7,900 no zanakazo voavoly tary amin'ny fokotany Baly. Izany dia tafiditra ao amin'ny fikatsahana ny fiarovana ny tontolo iainana eto amin'ny endritany Soalala ato amin'ny Baie de Baly. Tompon'andraikitra mpanatanteraka avy ao amin'ny AVG, Piska, Alliance Voary Gasy Anjona mba honosy maitso Madagasikara, holovain-tarana ireo harena sarobidy manodidina ao anatin'ny rano. Ny fikambanana avy ao amin'ny fifimizaha tanora amam-behivavy mihary ny tontolo iainana.